tamin'izy ireo ary avy any amin'ny faritra lavitra n'Antananarivo. Mifantoka betsaka tamin'ny amin'ny fitantanan-draram-panjakana sy ny fomba fanaovana politika ny resaka sy ny fanekevitra tao. Andao eny antsika ity ampahany fitakiana nataony Tanora Ray ity avy any ny fikambanana iray avao gasy. Nanakoaritra tamin'ny koa efitra mombandirafitra fitondrana Madagasikara hivadika fanjakana federaly ve sa hijanona tahak'izao ihany. Mbola naveran'ireo tanora sasany nangatana indray ny fanavana ireo rafitra takany fitsarana avo momba lalam-pamerenana sy ny governem-pirenena mandeha amin'ny sana fifidianana. Ireo ny tena songatina tamin'ny lafiny ara-pitantanana sy politika. Samila mandray tsovana mero teny very mama neka ame. Tamin'ny tapatapakam-bolana meniny raha ny fampitantarana natao anisan'izany ohatra ny masaramonana sy azy indrindra ny zava-misy tena toerana nanomboka tamin'ny taona 2024 mbola mandeha raha tonga izy androany